Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Izao no tenin'ny mpandinika. Aza mora voasariky ny teny fa aoka ny fihetsika sy ny vokany no hitsarana azy. Marina tokoa izany teny izany. Betsaka ireo olona maiky tsara ny hafa amin'ny alalan'ny teny kely iray monja izay mety ho diso, nefa mety ho marina ihany koa. Betsaka mantsy ireo olona mety ho voasariky ny teny satria maro ireo mahay miteny. Saroanao ve ilay fitenin'ny olona hoe ny vava no midy? Kanefa maro ireo diso hevitra sy ho diso fanantenana ny amin'izany. Mampalahelo tokoa mantsy fa betsaka no maika hitsara ny hafa amin'ny fihetsika ivelany fotsiny ihany, na teny iray izay mety ho ambaran'ny hafa amin'izany. Oka ireny zava-bita no hitsarana ny olona anankiray aza sotokan'izay lazainy ny vavany fotsiny. Aoka koa isika tsy ho maika hitsara ny hafa satria isika rehetra dia samy mpanota avokoa, samy manana ny fahalemeny. Avelao Andriamanitra no hitsara ny tsirairay avy amintsika, ary izao manana fahendrena mba tsy ahavoafitaka antsika ihany koa. Aza mora taitra amin'ireo resaka be tsara lahatra fotsiny ihany, fa diny ho tsara aloha izy ireny. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy antsika hoe ny voniny no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Koa dia ny voany no hahafantaranareo azy. Mateo 7:9-20 ka hatramin'ny 9:20 sy ny 10:20. Ilay feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra, kanefa izay ekipa amin'ny fanantenana faly miaraka aminao, koa dia miarahaba tompoko ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano mampandroso anay amin'izao ora izao. Mbola iresaka mahakasika ny ananambo ihany sika amin'ity anio ity. Ny antony anaty traterana izany mantsy dia mba tsy ho tompony mangatakatiny sika, na hoe ho tompotra miono ka tsy hahalala ny tombontsoa azo amin'ireo zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara. Averina trany fa mitondra hery mahavelona ho an'ny vatana ny ananambo, na felimirongo na anamorongo ihany koa isika. Misoroka ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny fantatra ankoatr'ireo protéine, ny potassium, ny vitamine A sy ny vitamine C ao aminy ny ananambo, dia fantatra ihany koa fa amin'ny ananambo 100 grama dia ahitana lipida 10 grama faingo folo, ahitana calcium 2 grama faingo 750, ahitana zinc 4 miligrama faingo 770, ary ahitana fer na vy 720 miligrama faingo 320, ary humidité 520 grama faingo 820. Araka nefa fantatsika dia natao an'ny olona rehetra ny ananambo, izany hoe ny zaza efa mihinana sakafo ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka mihinana sy mandray tombontsoa avy aminy avokoa.
andahoany horesahana mihitsy ny tombontsoa azon'ireo zaza heri-taona ka hatramin'ny 3 taona raha mihinana ravina ananambo 100 grama izy a na vo 50 grama monjy. Raha mihinana ireo ny zaza heri-taona ka hatramin'ny 3 taona dia mahazo ny atsasaky ny calcium, atsasaky ny vy ary ny atsasaky ny fer ilain'ny vatany isan'andro ireo zaza ireo. Eo koa ny fahazona ny ray-pahatelo ny potasioma ilainy sy ny ray-pahatelo ny asida aminé izay singa tena manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny fivelarana sy ny fivoarany zaza, ary mahasarona ny vitamina A sy ny vitamina C ilain'ireo zaza ireo. Izany hoe ny fihinanana ananambo raviny 100 grama na vo 50 grama monja isan'andro. Fantatrao amin'izany angamba ny mahatsara ny ananambo ka mahatonga anay amporisika anao amboly izany fa tena mahasoa ny ankohonana rehetra tokoa ny ananambo na vo zany na raviny. Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana, indrindra ny reny sy ny zaza. Efa andresahana teto ihany koa fa azo miaro sy manatsara ny tontolo iainana ny ananambo. Ankoatra ny maharo afo mahomby ny ananambo dia eo koa ny fananany faka manokana mitarehim-pantsona izay tena miazona ny nofotany sy manakana ny fikaondrika tokoa. Tsy izay ihany fa manakana fihetsehan'ny tany ny azon'ny ananambo. Tsy ho an'ny vatana ihany ny soa azo avy amin'ny fambolena ananambo raha izay resadresaka toy izay, fa ho an'ny tontolo iainantsika menakavy ihany koa. Ko noho izany raha mamboly azo ianao hanatsara ny tontolo iainana dia aza tonoina ny mamboly ananambo. Raha mamboly voankazo ianao hanaingoana ny tanàna sady atao sakafo fihinana dia ampidiro ao anatiny ny azo ananambo, fa samy mitondra soa avokoa izany rehetra izany. Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazotoa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana, indrindra ny reny sy ny zaza. Fa anisan'ny tombotsoa hafa amin'ny ananambo ihany koa ny fanadiovan'ny rano. Raha araka ny lovan-tsofina tokoa mantsy raha misy an'ireny rano tsy madio volo ireny tsy tena azo antoka izany dia ametrahana ravina ananambo vitsivitsy eo amboniny anadiovana azy dia madio ny rano. Ankehitriny kosa tsy ny raviny no ampiasaina fa ny voaniny. Io no atao anaty rano ho diovina izany. Ka zao ny fanaovana azy. Totoina ilay vo na disaina ho isika dia iny vonina ananambo voatoto na voadisa iny no alefa ao anaty rano anadiovana ny rano dia madio ny rano. Azonao atao tsara izany izay. Averiko maka vonina ananambo ianao dia totoina na disaina ho isika dia iny vonina ananambo voatoto iny na voadisa iny no atao anaty rano izay ho diovina dia madio ny rano. Tsy sasatra izahay mamporisika anao amboly ananambo fa mahasoa izy io sady afaka maniry amin'ny toerana rehetra. Naiza misy anao raha ohatra ka tany fasehana tsy manan-karena no misy anao dia mety anireny ny ananambo tokoa, na eto afovoan-tany izany na any amin'ny faritra manamorona ny ranomasina. Ary zava-maniry tsy tia rano loatra izy io, ka raha araka tsara izany ireo izany hoe tany fasehana tsy dia manan-karena, tsy dia atao be rano loatra rehefa manondraka azy dia ho hitanao fa hovanona ny fambolena ananambo ataonao. Manome famantarana ny namana teknisianina fa mifarana ny minitra tokony rahantsika, koa dia mirary anao ahita soa mandrakariva izahay. Soanitra Rila
ary samy mano fandrimbona nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao sady mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma finaritra ary AWR téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana miarahabanao namana izay mijanjany radio an-tranao inanytio ny namanao hiaja roa miaraka aminao etoa ary lohateny vaovao ndraiky no hiarahako aminao androany foroana no sarihana avy amin'ny afo na ho asantsika bakatoy hoe kata na labaka agnafo eo ny misy ny toko sy andininy fototra dia ao amin'ny Zakaria toko 7 andininy 2 Zakaria toko 7 andininy 2 zao tiasany amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehova tamin'ny Satana hananatra anao ane Jehova ry Satana eny Jehova izay mifidy an'i Jerosalema ane hananatra anao tsy foroana no sariana avy tamin'ny afo va ity laha hipolianantsika ndraiky tantarany zanak'Israely reo le tiarontsika fa nangandra nahary ho baby tamin'ny tany atao Babilôna tagny zao rozy tagnatin'ny 70 tao tsy nafondra nahary rozy lafa retia mahery loha ka angahoany tsy nataony ho izay fa nandefasany mpaminany maro nandefasany any Jeremia zao Daniela zao Hagai zao Ezra zao Zakaria zao mpaminany maro hafa koa mba hagnanatsy androzy hampitolo ty saindrozy amin-Dragnahary ary indrindra handay fanantenaho androzy hahafalifaly ty fondrozy hahakorazy androzy fa 70 tao avao io fa nafa tapitsy 70 tao io mibebaky soa rozy afaky moly amin'ny tanindrozy any Jerosalema ary ataon-Dragnahary vahoaka ndray mandeha ndray koa ary ny apahana tantara zay hoententsika androany toy dia marina fa tamin'ny andro ny Dariosy ny nisehoany volazany Zakaria toko 1 fa efa kely tsy ho tampitsy tamin'izay 70 tao nampilazan-Dragnahary an'i Jeremia mpaminany igny hamaizany ny zanak'Israely igny efa teholy zanak'Israely reo fa taholo rozy kanefa mbo tsy tampitsy 70 tao igny fa tamin'izay koa le nitsapandrozy ty hery lohana taondrozy le tsapandrozy ty fahotandrozy nagneny bevata rozy tamin'ny raha nataondrozy aby regny le niavy amin'izao ty hafatsy baka amin-Dragnahary agny nampanandesiny an'i Zakaria igny ao amin'ny Zakaria toko 7 Zakaria toko 7 azonao vakina baka amboalohany Zakaria toko 7 io fa fitipitiny ko avao satria voafetra ty fotoantsika etoa laha hententsika gn'andininy 1 dia mahita sarisary isika fahitana nasehoan'i Jeremia izy ty hitatsika eo amin'ny andininy 1 eo i Josoa mpisorona be mijoro agnoloan'ny anjelin'i Jehova amin'ny dikateny hafa anjelin'i Jehova io dia atao hoe Jehova mihitsy zany hoe Josoa zany etoa dia mijoro magnoloana an Jehova io dia maneho ny firenen'Israely zay tonga saina tamin'ny fahotany tahipoly amin-Dragnahary hainy ty mahampanota azy ary tahipoly amin-Dragnahary le manahaky mpanota igny koa mahatiaro ty hagege vita mahatiaro ty hery lohana tao la magnantona Dragnahary manahaky an'izay zany Josoa ty etoa lafa iny itsanga teo le mariny baiboly avao koa amin'ny andininy 1 eo avao fa Satana koa devoly nitsanga tamilany teo tankavanany teo nanao iny tiasanao niapanga azy lahy nagnameloka azy laha tiaronao ty lesona faharoany rahatsika de zao devoly io ny fototsy mikila raha ratiraty iabiaby iro mitao atsika hangota
iro ny taony zanak'Israely reo tsy hagnorika safandragnahary igny, zay moa atao manota io, tsy magnorika safandragnahary. Kanefa lafa bakeo lafa itegna tena hoe tafalatsaky agnatin'ny fahotana ho vatany, ino koa ty raha taony? Apangay indray tsika koa ro asisiny amin-dragnahary raty say zao. Ary laha ohatsika hoe tohizatsika amin'ny 2 le hitatsika fa tsy te-andragnahary toe-tsaigny manahaky an'izao io. Andao movaky itsika ny Zakaria 3:2 amin'ny agnaran'i Jesosy, Zakaria 3:2. Ary koa Jehova tamin'ny Satana, hananatra anao ane Jehova ry Satana, eny Jehova zay mifidy an'i Jerosalema ane hananatra anao, tsy foroana ny sarena avy tamin'ny afo va ity? Hitatsika etoa fandrababo zanak'Israely reo, le mbo tiaron-dragnahary avao. Jerosalema no fidiko ty asany, Jerosalema no tinginiko hoahy, sarobidy aminy, misy valeur aminy zanak'Israely reo, le tena tiany mare. Le manahaky an'izay koa ny zaho sy iha lahy, tiany tsika io. Ary volagniny etoa fa manahaky kata na labaka ampatany io tsika, tsy tiany ho levona fa tiany ho tavela, manahaky ny hazo atao ampatany eo regny, antoko eo regny, miala teo soa tsy ho levona. Manahaky an'izay avao koa ty fitiavan-dragnahary atsika, nasian-dragnahary ny afo ny fahababona ho an'ny zanak'Israely. Hampiporo ty sain-drozy amin'ny raha tsy mety nataon-drozy regny, hialan-drozy amin'regny, zany hoe natao ho fanadiovana ny zanak'Israely zany ifahababoana nandefasana androzy io, fa tsy natao handringanana hamonoana ny zanak'Israely. Misy famindrapo sy fitiavana bevata agnatin'ny raha ao zao. Fa andao tohizatsika amin'ny 7 sy ny 7 hampazavazava mare ny raha zao. Vakitsika ny Zakaria 2:7 sy ny 7. Amin'ny anara Jesosy, ary Josoa nitavy fitafiana maloto, ary nitsangana teo anolohan'ilay anjely. De namaly Jehova ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anatrehany manao hoe, esory aminy ny fitafiany maloto. Ary hoy koa izy taminy, indro efa nesoriko ny helokao, ary ampiakanjoko akanjo fiangona ianao. Siky manao akory ho rety siky nanaovan'i Josoa? Eka, siky maloto, fe nosolohan-dragnahary siky malio. Lafa i Josoa niavy talohany teo, niavy taminy teo, raha tsorona de zao. Ndragnahary be ateatsika io sady tahamonjy ny vahoakany, amin'ny afo ny problème zany izy io. Fe tahamonjy ihany koa ny vahoakany amin'ny fagnamelohany devoly, amin'ny fiapangana ataony devoly. Ry namako, mampiasa ny afo ny fahababona Ndragnahary mba hampalio zanak'Israely reo amin'ny fahotany. Fa hinanikio le mampiasa afo ny fanenjehana ndray koa i, mampiasa ny afo ny problème maro isan-karazany koa i hinanikio, mba hahatonga ahy, hahatonga nao hilazy, ka ny problème tsika hivaha, ary ny fahotatsika koa miala tsy teo. Zao anefa ty raha misy, matetika tsika lafa agnatin' regny problème regny, vomaika tena manahaky hoe miharatsy koa ty raha ataotsika, minotoaky tsika, mitroka jamala tsika, mandeha amin'ny boîte de nuit agny tsika magnala azy, mandeha amin'ny omby asa agny. Tena hoe manalavitra Ndragnahary, mila famonjena ny tany kafa ary magnometsiny Ndragnahary. Tsy ry namako, ka manao raha manahaky an'izao, fa tsy anday fahapotea ho atsika, tsy anday fahafatesa ho atsika ty nanaova-Ndragnahary problème avy amin'ny fiaignatsika regny, fa ny ahatonga atsika hipoly amin'ny fagnaraha ty safany, mibebaro lahy, ary magnana fahareta amin'ny fivavaha, fa hoy mbo fa lafa avy ty fotoa, le Ndragnahary tagnaty afo tao tsika, halany manahaky zanak'Israely regny, lafa afaky 70 tao io,
le nafahany baka amin'ny tany babilôniana any zanak'Israely reo nandesiny magna Jerosalema amin'ny tanindrozy any. Mety hivola ngamba ria manao ka zaho androlahy fa tena nientaky lavitsy Andranahary, fa maro mare hery lohako zay, fa maro mare ratsy vitako zay, fa nari Andranahary lavitsy aho. Ry namako, sarobidy eo mason'Andriamanitra iha, izay mahavy azy mangalaky anao baka agn'afo ao io. Afo io tsy raha nataony hahafaty anao, problème io tsy raha nataony hahafaty anao, fa natao handiovana, hangala ty fahotatsika, ty hery lohatsika, mba ho zaza hendritsika Andranahary ao. Tsy raha mahafoy atsika zao Andranahary io, manahaky ny tsy nahafoy zany zanak'Israely reo, mba hiteo moa amin'ny tapany farany amin'ny 10 aby amin'ny 2 eo. Zakaria 2 aby tapany farany. Ino ty asanao? Le mbo nitingy an Jerosalema ndraiky ie, mbo nitingy an Jerosalema ndraiky. Jerosalema fa nitrobo iny, fa lasa babo iny, mbo napolony notinginy ndraiky. Ry namako, atolory any Kristy ty fiainanao. La iha tianao ho tampitsy problème io, zay avao ro solution zay. Atolory Andranahary ty fiainanao fa zay ro ilany, ary io mahavy any problème io mitohy avao satria tia Andranahary ho vovonjy zaho. Tia Andranahary ho vovonjy ria, andefasany any raha regny amizay, soatsika hilazy, soatsika hiantehitra aminy, soatsika hipoly aminy amin'ny fahafenony. Manasa nao aho hiaraka hifavaka amiko. Andriamanitra tomponay, Ndranahary papanay an-danitsy any, misaotsy anao zahay napahatiaro anay ndraiky tantarany zanak'Israely regny ny androany. Fa zahay Jesosy mahavy problème maro afegny anay io. Tsy nataonao hahafaty anay, hahasoa anay, hapalio anay, hialanay amin'ny fahotanay. Raiso zahay nandroany. Tononko amin'ny anaranao zany vavaka zany. Misotra raha io. Amen. Hatreo ndray ty fotoany rahantsika nandroany, ny namanao hiatsa niaraka taminao, mametraka ny veloma dray. Tarika Jacqueline. Ny zava-misy manodidinay, tomahaky sy mandrerapo, korontanady aratsipanay, aretina sy loza maroko, ny saiko sy ny tenako malemy, eo anolony re zava-manjo, tsy vitako miharitra ny memy, ko avelomy tompony finoako. Izay rehetra ao anaty foko, na ny fisaina na fironana, dia ratsy fona ka mampitoloko, toa hitondra fiemorana, kanefa lony famindraponao, Jesosy io ny hotako avela, amboarire ny fiainako izao, ho feno ny fanahy ho tonga toana. Ny fikasana de mba misy ihany, fa ny fanaovana no sarotra,
olomahantra haoka mitomany totsy ho tafary na tsy ho avotra kony finoko tomo atanjaka tonty atovia mikony tenina iotrano ony pandresiao omasina ho tonga radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao nahinona mihatra hito antany ianao jeso diambola heoko volokanampy hamafatomany volokano AWR feon'ny fanantenana fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana o zava-kendrena fasalamana voalohankarena tandrovo ny fahasalamanao amin'ny kafaliana trano no ifandraisana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao mirary indrindra izahay mba hahasoanao fenona ny fandaharana ity ampanomboana dia tsy adino ny hivavaka ho an'ireo tsy salama hivavaka isika Tompoandriamanitra io mankasitraka anao izahay satria mbola omenao ny fahasalamana sy tombonandro ka hatratr'izao anio izao. Misaotra Tompo satria mbola afaka handray lesona vaovao indray izahay amin'ity anio ity. Ampio izahay Jesosy mba hanaraka ireo torolalana maro samihafa mba hiazonana trano ny vatanay ho salama ary homendrika amin'ny fanatrianao. Maro Tompo ny tsy salama any amin'ny tompom-pahasalamana maro samihafa indrindra ireo izay tratry ny valina retin'ny coronavirus. Omeo azy ireo ny hery ara-tsaina ara-panahy hiatrehany ny aretina. Ampio ihany koa izahay mba ahay ampiatra ireo fepetra maro izay natao hiarovana anay amin'izany aretina izany. Matoky ary izahay Tompo fa hanome hery sy fahasalamana anay tsirairay avy ny ianao ahafahanay mamita ireo adidy amandraikitra eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra sy ny haja dia ho anao ireriany. Amen. Raha mino ianao fa afaka manasitrana anao Andriamanitra dia ho tanteraka aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 10:20 tapany farany manao hoe izaho no Jehova izay mahasitrana anao. Resaka retsika ombeny indrindra amin'ny fotoana izay nampirongatra ny coronavirus ny hoe ampitomboy ny hery fiarovana dia izao avy ny atao fa inona marina moa ny hery fiarovana sy ny ataony amin'ny vatantsika. Andeha ny dokotera no asaintsika hiresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Elion. dia fifaliana ho anaindray ny miarabantsika piaino mpanaraka ity fandarana ity. Mitoy ny fiarahantsika amin'ny Dr Yves Ravelson izay mpanorona ny tetikasa Ziksoab
inoko fa nahalianantsika ny fiarahany tamintsika teo aloha ary tsy androntsika sady ny handre ny toy ny fandarana raha tsy hivina vetivety dia tetikasa izy ity izay ahatonga ny malagasy na farafahakeliny mba ny akamaroany malagasy mba anana n'ilay fomba fiaina izay ahatonga ny ilay olona ho elavelona na tsy ho elavelona fotsiny a fa sady elavelona ny matanjaka salama tsara tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina fa ny miarabanao indray dokotera miaraba tompoko ya inandray no oentsika ho an'ny mpiaino amin'ity an'ioty ao anatin'la tetikasa ziksoaby iresaka ny atao hoe système immunitaire zany tsika androany a ny atao hoe hery fiarovana satria io vatatsika io dia tena manana zany hery fiarovana zany napetrak'Andriamanitra ao anatitsika ao iaro atsika am'ireo bibikely isan-karazany virus ny bakteria ny champignon sy ny maro hafa mba iaro atsika ka io ndray zany a ny loha hevitra ho resantsika androany. Inona zany no azo ambara am'le hoe hery fiarovana ao anatin'ny vatatsika olombelona fanontaniana petraka ao de mahitsy be mihitsy hoe inona le hery fiarovana anome sarisary kely namana eliamba azahoantsika azy raha ohatra zao raisitsika ny firenena malagasy misy ministera marobe ministera ny fahasalamana ministera ny fampianarana ministera ny agriculture sy sisa fa misy le atao ministera ny défense ka raha jerena ny fiarovam-pirenena misy antokona olona maromaro ao ny polisy, ao ny gendarme, ao ny militaire, ao ny quartier mobile, ao ny andromasom-pokon'olona zany zao fiarovana ny firenena daholo zany ka ao anaty vatatsika io de misy système anankiray ngezabe ministera ny fiarovana ny vatatsika ary io ministera ny fiarovana io a ny fantatsika moa matetika de hoe globule blanc tsy zay ihany anefa izy io fa BDB misy karazany BDB izy io ary ao anatin'ny globule blanc mbola misy karazany maromaro tsara ho fantatra ka iresaka nyty hery fiarovana ty sika androany a ny hery fiarovana dia ny fitambaran'ireo zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatany olona anankiray a hiaro atsika ka ninninna zany karazany zavatra na virus na bakteria na levure champignon ninninna na parasite na kankana ninninna zany dia manana hery fiarovana amin'io tsika ary naturaly io tsy vidiny io tsy fanafody io fa vokaritsika ka raha te hiala amin'ny aretiny tsika dia atao ahoana ny ampitombo an'io hery fiarovana io ary raha te ho salama tsika atao ahoana ny tsy amparefo an'io hery fiarovana io zay zany ny secret ngeza be ary tsika moa eto am'ty fandaharana ty zay hoentinay a de miteny foana zahay tokony ho feno 100 taona mahery ny olona ary salama tsara fa BDB ane ny olona tany andafy tany am'reto zone bleu ny resahatsika ireto feno 100 taona mahery reo olona reo fa nandalo ny covid fa nomezany fotsiny de mipetraka tokoa ny fanontaniana hoe azo atao ve zany mandresy ny covid anankiray zay oresantsika mihitsy io androany namana Elian raha matanjaka ny fa tsy misy olana io fa reo fanafody zay atao etsy aroa reo a dia ataoko hoe geste barrière fotsiny ny tena maro am'ireo a fa ny tena izy a dia ny fampitombona ny hery fiarovana raha matadidy ianao namana Elian vao tonga teto Madagasikara ny covid lasa otrinina ny vidiny tongolo gasy lasa otrinina ny vidiny sakamalao lasa otrinina ny vidiny voasary makirana satria nampafantarina ny olona tam'izany fotoana zany fa ireo ny ampitombo ny hery fiarovana fa am'izao iza no tena mividy an'izany lasa tsy fanaoly izy lasa ohatrany hoe efa dinidino reny zavatra ka ny zavatra ataotsika zany dia ny atonga le zavatra iainana mihitsy ilay zavatra tokony atao mba tsy arary ary za de miteny aminao ary expérience ananako zany nanomboka nanaovako an'ity nampiarako an'ity style de vie ty tamin'ny fiainako taloha raha voan'ny sery voan'ny grippe
10 andro 12 andro 2 herinandro zay vao afaka fa am'izao miteny zao a tena ataoko fijoroana vavolombelona mihitsy raha ohatra manomboka mangatsitsika ianao ny olombelona tsy maintsy tafiditra ny virus tady voan'ny grippe maraina arivo io tsy isy tsony inonanao ataonao de reo style de vie reo ihany ny apetrako a mbola maro moa zany tany saitsika rehefa aveo a fa tena azo antoka ny fahasalamana ary tsy obo maty alohan'ny fotoana isika raha anaraka ny style de vie zay resahana am'ty ONG zikso aby ity inarino azo lazaina mikasika an'izay dokotera hoe ahoana ny atao tsy amparefo an'le hery fiarovana ia ho resahako alohany iresahako an'izay aloha mikasika ny hery fiarovana ia inona reo hery fiarovana reo misy ny atao hoe leucocyte ao anatin'ny vatatsika ho an'ny mpianatra moa zany reo ny atao hoe globule blanc zay ny sela fotsy de ireo sela reo misy karazany maromaro izy reo zay ny antony nanaovako an'le exemple teo misy polisy misy gendarme misy an'izao de misy karazany rongeza be aloha zany izy reo a misy ny atao hoe granulocyte ary misy ny atao hoe agranulocyte zany hoe misy granule sy ny tsy misy granule de ny misy granule misy karazany telo izy io misy ny atao hoe polynucléaire neutrophile polynucléaire eosinophile polynucléaire basophile ka ny neutrophile zany antibactérien miady fotsiny amin'ny bakteria izy ny eosinophile ndray miady fotsiny amin'ny parasite izy miady amin'ny kankana izy ny basophile ndray dia miresaka inflammation réaction inflammatoire zay miafarany hita rehetrarehetra appendicite meningite hépatite reny farany hita rehetrarehetra de inflammation sinusite inflammation zany réaction inflammatoire ka ny basophile miady am'izay zany hoe samy manana ny antokony miaramila ao anatytsika ao tsika iady am'le aretina ka raha ohatra zao resaka tsika amin'ny atao hoe covid-19 virus zany de efa manana anticorps manokantsika ao le lymphocyte B lymphocyte T ny monocyte isakara reo zany a dia karazana sela napetrak'Andriamanitra ao anatytsika ao de reo sela reo no anampy atsika iady amin'ny aretina ka le fanontanianao hoe inona ny atao alohan'ny tena iresahako an'izay a de alongamba aka exemple mihitsy de le covid-19 mampiororoditra ny olona inona moa ny covid-19 ny covid-19 dia virus mazava tsara ary fantatra zany saika ny olona rehetrarehetra lasaka dokotera latsaka fefany daholo teto an-tany na lala hoe covid-19 dia virus ka raha ohatra tsika te hiady amin'ny virus dia ny hery fiarovana ao amin'ny vatatsika no ampitombono misy manampahaizana anankiray any andafy any a professeur agrégé anankiray izy vaksiny tsara indrindra de ny système immunitaire le hery fiarovana ao anatinao ka raha ohatra ampiakarina le hery fiarovana anatinao a ohatra ny sery hitatsika isan'andro ihany anie io covid io za tsy miteny hoe geste barrière tsy ilaina geste barrière ilaina fa ilaina lavitra noho ny geste barrière ny système immunitaire zany hoe fampitomboana ny hery fiarovana zany tena azo ary zay mahatonga an'io professeur agrégé any frantsa io niteny an'ity teny ity hoe le meilleur vaccin au monde c'est le système immunitaire zany hoe vaksiny tsara indrindra eto ambony tany dia ny hery fiarovana ao anatinao ka atao ahoana ny ampiakatra io ary atao ahoana ny tsy amparefo an'io zay zany tsara hojerena zay tena zay mihitsy eny ary inona zany ny tsara ho fantatry ny olona mikasika an'izay ary ia misy voambolana oabolana anankiray le chien aboie la caravane passe zany hoe mivovo ny alika fa ny diabe mandeha foana ka izao le izy na de mivovo aza ity covid ity ny olona manana style de vie saine manana n'le fomba fiainana tsara ara-pahasalamana mandeha foana ny fiainana ka zay ny antony resahako eto hoe zavatra telo aloha zany ny tsara ho fantatra namana elian voalohany a miamaro nisan'ny marary miamaro nisan'ny maty manjaka ny orooro ny tahotra ary ireo rehetrarehetra reo orooro sy tahotra reo a dia mampalemy ny hery fiarovana any frantsa misy boky anankiray lohatenin'le boky le hoe stop à la peur
zany hoe soratany ary ambony ary covid-19 stop à la peur oui à la naturopathie ajanony ny tahotra fa ekeo le fomba fiainana ara-pahasalamana de resiny covid jifainy frantsay zany boky zany ary saika ny ankamaroany olona zay naresy an'zany covid zany nanaraka ny zavatra ny teneny natao anatin'io boky io zao ny namanay lian ny zavatra tsara ho fantatra isaky misy valana retina eto ambonin'ny tany de nisy fomba fiainana vaovao ny olombelona andymbe ohatra anao maromaro tam'y taona 300 nanjaka be zany atao hoe abokana zany de rehefa nanjaka ny abokana nahitana olona 200 millions de morts 200 tapitrisa ny olona maty teto an-tany tam'y taona 300 io resako de inona ny zavatra hitan'ny olombelona tam'izany nanao an'lay atao mise en quarantaine natokana zay marary eto Madagasikara zao mbola misy an'lay atao manakavaly toerana ny misy miboka reny zany atao hoe mise en quarantaine de tam'ty resaka covid ty zay olona marary de natao mise en quarantaine natokana zany hoe ireo zany efa zavatra niainana tany aloha tany tamin'ny taona 5,700 toa de nanjaka ny atao hoe paludisme io le atao hoe tazo mahery de tam'izany fotoana zany teo amin'ny 300 tapitrisa 103 millions nisan'ny olona maty ny zany paludisme zany tam'izany fotoana zany de inona ny fomba vaovao hitany olona nanamboatra moustiquaire ndray nanamboatra lay de tam'y taona 7,700 nanjaka ndray ny choléra ny fivalanana de inona ndray ny zavatra hitany olombelona nanamboatra kabone ndray taloha tsy nisy kabone zany de paritaka ny aretina fa rehefa nisy le varana aretina ny mpiandraiky sy ny fahasalamana dia namorona zavatra ny tady fomba anakanana an'lay fiparitahan'lay aretina de tam'y taona 3,700 nanomboka ny sida ary inona ndray ny fitaovana hitany olona préservatif io le kapoty izy tika ny olona zany namorona foana nitady hevitra foana zany hialana am'lay aretina de tonga ndray zao ty covid-19 ity de cache-bouche ndray fa ny tena zava-dehibe iza zany fantatro fa ilaina le solution hitany manampahaizana le vaolana hoe andao anao masika atsika ary vavaorina andao anao elanelana 2 metatra mba tsy paritahan'ny aretina andao ampiasa gel hydroalcoolika andao anasa tanana andao anao vaksiny ireo rehetrarehetra reo ilaina fa ambonireo ny tena ilaina de andao amafisina ny hery fiarovana zay le izy omeza atsika covid io ary zay ny antony tenenako hoe nahitabataba ny covid ny olona salama ary nanaraka ny fiainana ara-pahasalamana de mandeha foana ary salama tsara foana izy eny ary inona zany reo zavatra mamparefo ny hery fiarovana ao anatin'ny olona dokotera tsara ny afantaran'ny mpiainao-tsika an'izay valiko mahitsy mihitsy zay fanontanininao zay namana Elian hoe tsy bomba avy anan-dafy ny amparefo ny hery fiarovantsika fomba fiainatsika ihany mamparefo azy ny voalohany diany tsy fampina torimaso ary ho resantsika lava be io tsy ampitoromaso io atsoatsy ny arerahana be loatra ohatra zao reo mpanao fanatanjahantena au niveau reo ambony be le fanatanjahantena atao mamparefo zany ilaina ny fanatanjahantena raha vao tafahoatra io fanatanjahantena io de ho simba ny système immunitaire le hery fiarovana ao anatitsika ary ho resantsika koa ny sakafo misy karaza-tsakafo zay tena mamparefo tanteraka mihitsy ary manimba tanteraka mihitsy ny hery fiarovana atsika ankoatran'izany reo fomba fiainana isan-karazany ohatra zao ny resaka tempérance ny ina moa zany ny tempérance fahalalana onona ohatra hoe ny sigara ny toka ny paraky ireo zavatra maro ny zava-mahadomela zany ane fantatra fa mamparefo zany ireo zavatra mamparefo an'le miaramila atsika mpiaro atsika no tokony ajanona voalohany no tokony adivana voalohany amin'ity projet ty moa zany misy 2010 ireo zavatra zay tany sainay ao anatin'le projet
misy boky anankiray zay a ny anazy ndray tsy 12 ny resahany fa zavatra 7 les 7 meilleurs médecins ny dokotera tsara indrindra eto ambonin'ny tany anaky 7 zareo de reo zany a ny somay ny tomaso ny rano ny masoandro ny rivotra madio ny fanatanjahantena ny joie de vivre ny fimehezana sy ny rira ary ny sociabilité ny fahaizana miaramonina amin'ny hafa am'izao fiainana zao fiainana efa sarotra ty ianao hitady fahavalo ianao maty voalohany ka alaotsika hitady namana ary misy masera anankiray any frantsa any a 3 taona izy amitsika izao miteny zao de rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tamin'ny fa 3 taona iny inona secretnao masera de ny zavatra teny iny aller vers les autres mandeha any amin'ny hafa mandeha minamana amin'ny hafa faire des amis manao ny fiarahana amin'ny hafa manao soany rehetra dia salama tsara ianao mba teneny ko ty zavatra ty raha ohatra tiatsika no lava velona dia minamana amin'ny ankizy amin'ny zazakely minamana amin'ny zazakely satria zao ny zazakely tsy mba malala fa tsy mififaliana tsy misy tahotra reny tsy mba misy zavatra mahastresse azy ka ny olona mahay miresaka amin'ny zazakely ary mifandray matetika amin'ny zazakely de ho salama mihitsy ny fanampiny moa zany a dia ny resaka sakafo a mbola ho resantsika ny atao végétarisme ho resantsika ny atao crudivorisme resantsika ny fivadin-kanina resantsika koa ny fiainana ara-panahy de tadidrio a ty mba resako kely mihitsy ty fiainana ara-panahy ty ny fivavahana zany reo zone bleu anaky 10 reny resantsika tany aloha dia mivavaka daholo reo olo reo fa ny zavatra ivavahany fotsiny tsy mitovy ka ny fitokisana an'Andriamanitra fametrahana ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia fa hery lehibe ahatonga atsika anana fahasalamana misaotra betsaka dokotera tamin'izay resadresaka nataonao androany zay a tena zava-dehibe mihitsy efa misy ho ampiaritsika sady zany zay a ho atsika mpiaino mikasika ny hery fiarovana zavatra mahakasika ary mifandray mivantana amin'ny fomba fiaina daholo zay rehetrarehetra zay ya alohany anomezako indray mandeha ampatsiaivako andray mandeha ny laharana ny telefona de tiako ny resaka am'ty teny ity maro loatra ireo olona mandraingirangy tratra ny takaitra vokatra ny covid de ity fomba fiainana ara-pahasalamana itya ny fomba tsara indrindra naovana ny atao hoe rétablissement famerenana amin'ny laonya ny fahasalaman'ny olona tratra ny covid de azo atao tsara mihitsy miantso anay a ary zahay de efa manana recette mihitsy hoe reto daholo ny atao a fa miverina amin'ny laony io fahasalamana io maro le izy a fa voafetra moa zany le fotoana eto a fa afaka miantso a ianareo a zay manana olana indrindraindrindra moa taorina nyrendry resaka covid reny a fa zahay dia vonina ny anome sy zara maimaim-pona mihitsy a hoe inona ny atao hampiverina amin'ny laon'ny ray ny fahasalamantsika dia omeko indray mandeha zany ny inona moa ny laharana azahoananay a 034 39 415 28 034 39 415 28 ary ny RTL 033 12 261 77 033 12 261 77 saotra indrindra dokotera mbola hitombo ny fizerentsika amin'ny atsipri an'ireo lafiny rehetra nyresanao reo a fa dia asaintsika mpiaino mba tsy hanapaka mihitsy amin'ny fanarahana zao fandarana izao fanamarina kely fotsiny namaneny a alohany amarana atsika zay mihitsy le izy alao tsy manapaka mihitsy satria mifampitohitohy style de vie tsy hoe zavatra ray fotsiny ny horesahana eto fa zavatra be debe ny horesahana ary rehefa rahatsika ireo zavatra be debe ireo a dia ho salama atsika satria mifampiankina izy rehetra zay moa zany ny antony ametrahanay le slogan hoe tout mort avant 100 ans sont des morts prématurés zay maty rehetra alohan'ny fahazato taona de maty alohan'ny fotoana sotra dokotera andriamanitra ny hitantsika rehetra mba ahita tompontsoa amin'ny fanarahana reny torohevitra reny fa natao asoa atsika ry izy ary tsy pi tsara le hoe
maimaimpony izy ty tompoko misaotrabetsaka dokotera andriamanitra hitahanao a dia amin'ny fandarantsika manaraka zany a azadiny fotoanantsika fa natao asoantsika izy ty veloma tompoko. tsisy madilana ho tenitenana intsony izay fa dia mankasitraka anao sahady hanohy an-trano ny fiainoana ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako ahasoa ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson ny zarany mahasoa ho antsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao manohy mitandreny an-trany. Zoanitra sy ry ilana ny farimbona na totosa amin'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana 4:20 sy 2:20 ny fanaovana mandrapitafa manao hoe anaka tandremo ny teniko atongilany ny sofinao iain'ny filazako fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Radio femo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny AWR sy ny trano printy adventista. miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany mpiaramianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny amin'ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty no ianarantsika anio. Ahoana ny nahatonga ny aretina sy ny fahafatesan'i Lazarosy ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ho fankalazana ny zanak'Andriamanitra? Andeova kitsika mihitsy io tantara mahavariana io. Jaona 4:1-5:7. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy ny rahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin' izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Ary noho nyreny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Rabi io, vao aingana teo no tadiavan'ny Jiosy hitorabato anao ka hankany iray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny andro iray? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao, fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no lazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo, satria tsy teo aho mba hainonareo, fa andeha isika kany aminy. Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarany izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 12 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga tao amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta, raha nandray fa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko.
mino hafa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza zany izy dia lasa nandeka niantso mangingina ny Maria rahavaviny nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandray zany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy noho nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny tomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy sy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory ty habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny masony jamba va? Ny manao izay tsy ho nahafaty andray lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta hanabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izao fa efa efarany izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesorony ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha za dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no lazako izany, mba hinono fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Hitantsika eto indray fa tena tiany Jesosy tokoa ny mampiasa ny teny hoe matory ilazan'ny fahafatesany. Andininy faraka amby folo. Nisy olona tamin'ireo niara-dia tamin'i Jesosy ireo no nihevitra fa torimason'ny olona miala sasatra no lazain'i Jesosy eto. Tsia, nazavai ny teniny ka hoy izy hoe maty Lazarosy. Andininy faefatra amby folo. Rehefa tonga tao Betania Jesosy dia efa maty efatrandro Lazarosy. Efa nialoa ny vatany. Rehefa mamoaka fofona ny faty dia efa maty tokoa izy izay. Rehefa izany dia hoy Jesosy tamin'ny Marta, hitsangana ny anadahanao. Dia nanambara ny finoany ny fitsanganana maty amin'ny andro farany Marta. Izany hoe atsangan'Andriamanitra amin'ny maty ny olony amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany. Dia nanambara tamin'ny Marta Jesosy fa izy no fananganana maty sy fiainana. Nino ny tenin'i Jesosy Marta? Hitany ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'i Jesosy rehefa natsangana tamin'ny maty Lazarosy. Milaza amintsika amin'ny Baiboly fa Andriamanitra no namorona ny aina rehetra, ainy ny manavao ny fiainana. Izany no nitranga tamin'i Lazarosy. Taoreny vavaka fony nataon'i Jesosy dia hoy izy, ry Lazarosy mivoa. Rehefa nahita azy mivoaka avy tao am-pasana ny olona dia resy lahatra fa Jesosy irery ihany no afaka mamirina ny olona ao amin'ny fiainana. Manana ny fahefan'Andriamanitra izy. Izany fahefana izany namorona ny tanitsika sy mbola anangana ny maty amin'ny fiverenany indray. Noporofon'i Jesosy teto fa manana ny fanalahidin'ny fahafatesana izy. Inona ny porofon'ny herin'Andriamanitra mbola andrasantsika mihoatra an'izany? Ry mpiara-mianatra namana, tsy diso mpamonjy ianao ny fidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjinao. Azadino nefa fa mifamatotra ireo teny roa ireo. Tsy mpamonjy fotsiny izy fa tompo ihany koa. Mila manompo azy sika amin'izao fotoana izao mba hamonjeny antsika tanteraka rehefa miverina indray izy. Aoka ary samy isaintsainany amin'izany sika, sady izay koa no isarahantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra.
raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.